mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alakamisy fa efatra ny volana mety ary manona soavan'ny tompo amintsika zay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao hitombo ane ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalalana azy indrindra ny fahalalana soatra masina ahafahana mitoetra mandrakariva ao amin'ny lalany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io, lesona ho an'ny lehibe dia hiara hivavaka. Jehova tompo tianay, mbola misaotra anao zay fa nomena tompontsoa indray ahafahanay mianatra ny teninao an'io. Zava-dehibe aminay tokoa ny fahalalana an'izany satria ery manosika anay tsy ala aminao ary koa mba tsy hahajambena ny masonay ny amin'izao fiainana izao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny taona 1844, ny taona 1844. Aventsika trany tsy enjera amin'ny Romana toko 7:1-2:1 sy ny 2:2 manao hoe ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadian'ny mazava. Amen. Raha miresaka ny taona 1844 isika dia mety misy zavatra mametraka fanontaniana ianao na misy zavatra efa fantatrao ihany koa. Niresakantsika omaly ny amin'ny 700 taona. Dia ireo 700 taona voalohany ny amin'ny faminaniana momba ny 700 taona dia natokana ho an'ny firenena Jiosy fahiny sy ny fiaviany Mesia. Ny ampahany amin'ny 700 taona dia mahakasika ny vahoakan'Andriamanitra na ny Jiosy na ny Jentilisy zany ary koa mifandraika amin'ny fanadiovana amin'ny fitoerana masina any an-danitra sy ny fiavian'i Kristy fanondroany. Mifandraika amin'ny fiavian'i Mesia voalohany ary ny farana amin'ny taona 430 taorian'i Kristy ireo 700 taona voalohany. Ary rehefa sorinao amin'ny 720 taona ny 700 taona dia mahazo 1810 taona isika miatrika amin'ny vahoakan'Andriamanitra ireo 1810 taona ireo raha manomboka tamin'ny 430 taorian'i Kristy isika zany ary manampy an'ireo 1810 taona tamin'izany dia tonga amin'ilay taona 1844. Izany hoe raha mametraka ny fanontaniana zany hoe avaiza moa 1844 ity dia izay no valiny. Eo anatrehany fanadiovana ny famerana amin'ny laoniny ny fahamarinana momba ny fitoerana masina sy ny fitsaran'ny lanitra amin'ny andro farany dia mandefa ny andro farany amin'ny taranak'olombelona rehetra Andriamanitra. Ilay ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 ny 1 sy ny 7 mba hamalian'izy ireo ny fitiavany sy ny fanekeny ny fahasoavany ary iainany ny fiainana feno fankatoavana sy araka an'Andriamanitra. Toy izao ny voasoratra amin'ny Levitikosy toko 1:1-1:1. Dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy noho ny fahalotony zanak'Israely sy ny fahadisoany dia ny fahotany rehetra ary toy izany koa no hataony ho an'ny trano ilay fihaonana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotoany.
noho ny fahotany vahoaka sy ny heloka izy ireo dia tsy maintsy nodiovina ny fitoerana masina tamin'ny alalan'ny rano biby ihany nanaovana an'izany. Dia tahaka izany koa ho antsika, mila mpamonjy isika, ny ainy no naseho ara-tandindina tamin'ny alalan'ireo biby novonoina tamin'ny andro fanavotana, ary izany no hany fomba ahafahana amin'ny fitsarana. Toy izao ihany koa ny voalaza amin'ny 𝐓𝐀𝐻𝐾 toko 13 dia ny 14 ka hatramin'ny 17. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: ary amin'ny andro 10 amin'izany volana 17 izany hisy fivoriana masina ho anareo, ary ampahorin'ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo an' Jehovah, ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany, fa andro fanavotana izany, hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo, fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho an'ny firenena. Amen. Nasaina nampahorin'ny tenany ireo Israelita. Io fiteny io dia milaza fa nasaina nanetry tena sy nandinika ny fony izy ireo. Nasaina niaiky ny fahotany sy ny bebaka ary nangataka tamin'Andriamanitra mba hanadio azy tahaka ny nanadiova misorona be ny fitoerana masina teto tany ihany koa izy ireo. Ary izany rehetra izany dia tena manamarika tokoa ny zavatra rehetra misy any an-danitra sy ny zavatra rehetra, ny dikan'ireo zavatra rehetra natao tany amin'ny testameta taloha. Lesona antsika androany izany raha fitenina dia manambara aloha voalohany indrindra ny taona 1844. Avy aiza moa izany taona izany, ary inona ny tian'izany holazaina? Ataoko fa mazava aminao ny tiana holazaina eto, ary ny irina dia ho azontsika tsaina ihany koa ilay sorona nataon'i Kristy teo Kalvaria, izay midika zava-dehibe tokoa antsika satria fanavotana azy, fanavotana ho ahy izany. Ankehitriny Kristy dia manohy mandrakariva ny asa fifonana izay ataony ao amin'ny efitra masina indrindra ho ahy sy ho anao, mba ahafahantsika mandrakariva ahafahan'ny lanitra mitahiry ny bokin'ny anarantsika ao amin'ny bokin'ny fiainana, ary ahafahantsika ihany koa miroso amin'ny fahamasinana hatrany. Mba ao aminao hatrany anie izany teny izany, tanolona ka ny fo ahatonga ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa mandrakariva ao amintsika. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany, amin'ity anio ity, misaotra ny amin'ny lesona nomenao anay. Amiala ny fahadisoanay sy ny fahotanay satria tsy mendrika anao izay Tompo mangataka aminao mba hanilotsainanay mandrakariva, ary koa hitaonanay hianatra ny teninao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.